commune inona reo Sabotsina Mena Fototany noetsina avokoa ny borom-panatanteraka sy ny mpanolontsaina ny tanàna miampy olona 570 anatin'ny komity loharano ato ny commune Sabotsina Mena amin'ny fitiliana ireo olona marefo hisitraka ny tosika fameno ray hetseriary avy amin'ny fotoanam-panjakana malagasy nozarana faritra efatra ny fokontany 4 samy nandray olona 20 isan'andro ny mpanadiady tsirairay atrehin'ny mpanaramaso avy amin'ny fidy sy ny mpitandro filaminana. Ny commune dia anisan'ny nanolo tanana amin'ny fikarakarana ny fanamorana fanatanterahana amin'izany toy ny resaka sapito gropy toy ihany koa ny hoe mba hisian'ny fanamarina dia nanentana an'ilay komity loharano mba andrainy andraikitra tandrify azy avy satria maro amin'ireo olona reo no efa navita be teto amin'ny firenena ary nanolo tena teto anivon'ny commune Sabotsina Mena ihany koa tamin'ny fanatanterahana. Nisy akanjo manokana nizarain'ny commune Sabotsina Mena niaraka tamin'ny kasibotsy mba hifehezana ny faharitana valanaretina ary ny akanjo dia ny commune indray no anisan'ny namoaka teo amin'ny teti-bolan'ny commune. Haritra inandro ny fisoratana anarana farany 50 mahery nisan'olona tsy nanao orotava teto amin'ny commune Sabotsina Mena tratry ny mpitandro filaminana tamin'ity talata ity.